tantano ao Jesosity malamane itilala piti suyan fatewen ao Jesus suyan ao fanahitana mazavani lalaku ilalandra tsy mamitatay suyan fatewen ao Jesus idunitana kurasu tantano ao Jesosity malamane itilala piti suyan fatewen ao Jesus rawaveny andany trenao raisoao iaraka aminao ifananavotra ianao soiany fateo ianao Jesosy idronitanaku raiso fatantanao Jesosity malamane itilala piti suyan fateo ianao Jesosy malamane itilala piti suyan fateo ianao Jesosy aleo misoroka tozay mitsabo aleo misoroka tozay mitsabo atolotry ny dokotera Andriatina Razafindrakoto ny fisorohana ny diabeta ireo fahadsoana kely mety hiteradoza amin'ny coronavirus ireo zavatra atao ampitombo ny hery fiarovana eo koa ny hoe tsy ambaratelo ny fahailana velona isakariva amin'ny enora arahanao mivantana ihany koa amin'ny alalan'ny page Facebook Radio Oasis 106.4 FM aleo misoroka tozay mitsabo dia ampifirinatranya no eravako atsika rehetra mpanaraka ny Radio Oasis indray amin'ny takariva andro faharoa sahady amin'ny fimairabelarana ara-pahasalamana mitondra lohateny hoe aleo misoroka tozay mitsabo androantsika dia ijerindray ireo hoe lohevitra iray hoe ireo no fahadisoana kely mety ampididoza amin'ny coronavirus tato atsika dia mandre olona miresaka na mijoro avolombelona hoe izaho dia voan'ny coronavirus fa tsy fantatro hoe ahoana nazahoako azy efa natao ihany ny fanajana n'ireo geste barrière rehetrarehetra fa mbola tratra ihany dia tsy fantatro hoe ahoana eny tokoa mety misy tokoa ireo fahadisoana kely madinidinika mety nazahoana izany ka izay indrindra no resantsika amin'ny ity takariva ity voalohany amin'izany dia ny fahadisoana mety hitranga eo amin'ny fampiasana ny maska na ny aro vava sy orona izany voalohany dia mila misasatanana tsara fo mampiditra maska fa tsy hoe taitra fotsiny ianao hoe ay tsy mitondra maska tonga dia mandray maska dia mampiditra na sendra vokon'ny fiara dia hoe ay adiniko maska dia mampiditra fa mila misasasana tsara ny tanana dia izay vao mandray mampiditra tsara aniny maska iny faharoa dia zao tsy mipetraka tsara ndray amin'ny tokony ho izy ny maska ny maska dia tokony manarona ny vava ny orona ary ny saoka misy karazana maska ny orona sy ny vava fotsiny no voatapinany dia mihevaeva manakaikikaiky ny saoka manakaiky ny vava eo zany le izy tsy mety reny misy ndray tsingony kely fotsiny no manarona ny orona efa zay mihitsy nanjairana azy tsy mety ihany koa reny fa tsy mahasarona tsara tsy mahavita tsara ny asa ny maska izay misy ndray re olona zay manala na mampidina kely na mampakatra kely tsy ndraindray ny maska
tsoana kely zany ngamba mety hoe sao tsy fantatr'ilay olona ny tarenao dia tsoana kely lay izy ampidinina kely aty amin'ny sokatina ampiakarina kely ery amin'ny andrina ry efa voakasiky ny tananao masika am'izay tona izay a de mety ilay masika efa misy virus ny no mipetraka ny aminao a ny tananao ihany koa voaloto raha teo ampidinina na esorina ihany koa ny masika ataony ola sasany satria te hihinan-javatra kely hinana voasary hinana sokola hinana mofo de ampidinina kely izy na isotro rano fa ny masika raha vao nampidirinao a de tsy tokony etsiketsehina intsony a satria misy riska izany zavatra kely tahaka an'izany a de mety azahoana an'tia corona ity ka noho izany a dia tsy esorina na kitihina intsony ny masika raha tsy efa hanala azy tanteraka eo miadiny telo na adiny efatra eo fa haitsika izany a ny tokony petrahana eo raha izay no kajikajina dia tokony hanana masika efatra isan'olona eo zany a ny tokony ho izy satria ny masika anankiroa de ampiasaina indray andro iny maraina zany tapany maraina tapany ariva raha toka ilaina ihany koa de sasana am'izay avy eo a de ny anankiroa ndray a ampiasaina rapitso a maina ndray ny eoran'izay a mba adika ny afaka pitso zany a de tahaka izatrantrany a mba manana eo zany a ity mo mety hoe mety tsy anantsika ngamba izany fa ny virus de tsy te hijery an'izany hoe tsy manana ianao fa de zao izay aloha zany zava-misy a ka de izay ny tokony ho izy a raha teo tokony hosoloina raha vao mando a ny masika satria ny masika mando a de tsy maharo tsara fa mora ipetahan'ny virus a izy iny mety hoe mando ny rora miresaka maharitra loatra ngamba ianao na mety ny hevina ianao na nyfofinainao a dia tsy miandry adiny telo zany na adiny efatra dia asoro izy raha vita hoe mando na mety mando iantsemboany ary tsy atao raha teo moa zany hoe sasana le masika de mbola mando iny de hoentinao satria tsy manana ianao tsy maharo anao a tsara iny masika mandomando iny fa de raha vao fantatra hoe mando le izy a de soloana avy hatrany a na tsy ampidihana raha mbola tsy maina tsara izany tsy tokony hokasiana ny tavan'ny masika rehefa manala azy eo amin'ny fanalana azy indray zany zay satria eo amin'ny tavany ny masika iny zany no hipetrahany virus mety ipitihan'ny roran'ny olona na ny zavatra isan-karazana fa raisina moramora amin'ny tadiny a rehefa hanala le masika ary tsy akasoka ny tava le masika rehefa esorina zany hoe mila tsy mikorobadrobaka zany mila milamina tsara zany a de alaina moramora le masika am'izay tona izay rehefa avy nanala masika indray dia sasana avy hatrany a ny tanana eo ihany koa dia betsaka ny tsy manao an'izany sasana ihany koa ny tare indrindra ao ambadiky ny sofina satria lay tadin'lay masika iny a de mipetaka tany ambadiky ny sofina tany a dia tsara ihany tokony sasana ihany koa satria ireny faritra ireny zany de mety a mipetrapetraka miafinafina am'ireny a lay a virus satria ny masika nampiasaina dia maloto mety misy virus ary mety mitondra virus ihany koa ny amin'ny tananao a izany sasana avy hatrany ny masika lamba fa tsy apetrapetraka enoeny misy olona zany moa manala masika de apetraka eny atsipitsipy eny ny ambony latabatra eny na antona amin'ny any amin'ny dosy any ny ambony fandriana eny koa aza fa ireny a de mampitondra anao coronavirus mody a any an-trano andikan'izay anarany fotsiny ianao mba anao masika fa le masika ny tany aminao mihitsy a no nitondra satria na tsipitsipy teny a raha ohatra izy ka lay AGT zany na lay tonga de arina dia atao anaty sase plastika dia arina avy hatrany a fa lay sasana kosa tokony sasana fa tsy miandry fotoana zay vao manasa azy am'izao fotoana izao dia betsaka ny olona efa mampiasa nireny antsony hoe visiera reny na face shield hoy ny fiantsoana azy zany hoe karazana arotava plastika ireny zany betsaka mitondra azy ireny a fa tsy manao masika ao anatiny tsy mahasolo masika velively a izy ireny natao hiaron'ny maso izy iny a indrindraindrindra ny tena naovana azy fa tsy maintsy miaraka amin'ny masika ao anatiny ao zany ka azavarina izany hoe za fa mitondra nyity vizery ity dia tsy manao masika fa tsy maharo anao iny fa tsy maintsy manao masika anao a dia asinao an'iny a de voaro ihany koa ny maso a am'izay fotoana izay manao tandrevaka ihany koa ny amin'n'ireo barriera geste barriera sasany
misy olona dia afa-po hoe zany efa manao masika fa ny ambony ohatra hoe fanasana tanana matetika fanajana ny elanelana ray metatra ny tsy tsangorongoronana sisa dia afa-po fotsiny hoe manao masika dia zay fa ny ambony tsy raha rahina dia tsisy dika ihany koa mampatsiahany ohatra anankiray hoe raha misy trano anankiray misy varavarana 10 ao aminy midy avokoa ny sivy kanefa ny anankiray tsy nihidy fa nivoa dia tafiditra ihany ny fahavalo nampangalatra dia toy izany ihany koa zany anaky 10 rahantsika teo mikasika an'ireo tandrefaka izay mety hiteradoza ka tokony hajaina avokoa izy rehetra ireny mba tsy isiny fahatongavany nafahazaonao anty arety mandoza coronavirus ity. Mety isy fahatsonaka ihany koa ny amin'ny fampiasana ny gel désinfectant. Anisan'izany ohatra ny hoe tsy ampy ny abetsahana. Izao mantsy mila mahazo gel avokoa ny felan-tanana, ny vohu-tanana, ny ankelan-tanana, hatrany amin'ny lato-tanana izany, aty amin'ny poignet zany tokony isy gel avokoa. Fa tsy hoe godiny kely anankiray nataonao dia hoe ampy zay. Io inge tsy hoe mody manao dia maro anao fa mila mahazo avokoa ireo faritra ireo ka tsy hoe rehefa lafo ny gel dia tao kely dia mba tsitsitsina eny zany fa ny virus tsy te lalan'izany hoe tsitsitsitsy ianao na tsy manina ianao fa rehefa tsy ampy rehefa tonga izy dia mipetraka eo. Dikan'izany dia zao ny gel zany dia natao isolon'ny rano savony fotsiny ihany fa raha ny tena tsara zany dia ny rano satria ireny ny mora vidy kokoa fa rehefa tena tsy azo anoharina vao mampiasa an'ilay gel izany. Araka izany dia mety izy koa ny faritra izay tsy voadio tsara amin'ilay gel efa nambarantsika teo fa ampifakosehana tsara na forotena tsara ny felan-tanana anankiroa dia avy eo kosehana ihany koa amin'ny felan-tanana ilany ny vohon-tanana toy izany koa ny avisy havanana. Avy eo ampifandrina tsara ny elankelan-tanana roa dia kosehana mitokana ny ankibe-tanana satria ny somary miataka kely dia kosehana tsara ihany koa iny zany amin'ny gel daholo zany hatrany amin'ny poignet eo isika teo maharitra eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 seconde eo ny fampiasana gel efa zay vao atao hoe ampy tsara maina izy amin'izay fotoana zay dia izay vao maro anao izy zany fa ny gel tsy ampy sy misy faritra tsy voadio dia misy risika hatrany mety azahoana ny corona. Andrasanao maina tsara ny gel araka ny ambarantsika teo ampifapikosehana tsara ny tanana mara-pahamaina n'ilay gel izany ary tsy fafana amin'ny akanjo na serveta ny tanana rehefa avy eo fa dia gel ihany maina dia efa maro anao izany. Misy ihany koa ireo gel tsy fantatra hoe inona ny anarany. Hatreto aloha zany ny ambaran'ny manam-pahaizana amin'ny sehatry fitsaboana dia ny gel hydroalcoolique ihany no maharo. Io raha teo no voaporofo ny siansa fa mahafaty an'ilay virus. Fa tsy hoe rehefa madididity akory dia hoe mety gel asa manana gel vaona ve ianao, gel naravo tsara, gel rehefa gel ampiasain'ny olona zany tsy azo antoka ireny zany fa ny gel hydroalcoolique ihany no araka ny efa hita fikarohana no maharo. Izany rehetra zany dia mety fahatsoana kely nefa mety azahoana ny corona. Eo amin'ny resaka sakafo ihany koa dia mety misy adsoana mety hitranga. Voalohany amin'izany ohatra hoe mihinana avy hatrany sakafo tsy mifono, tsy misy fonony zany. Mila fanaina na atono aloha izy ireny, ohatra amin'izany hoe mofo dipaina, mofo gasy, ramanonaka menakely. Ny voanjo ohatra dia tahan'olona maro mety efa nikasikasika azy iny na mofy azy iny. Misy aza moa matsikaiky ny fikarohana nataon'olona taminazy ity fa ny voanjo dia ahitana karazana urine na pipin'olona eo amin'ny 9 eo hono ka izany zantsika hoe tena tsy azo antoka izy ireny raha ohatra fa tsy mifono izany ka tsy azo atao zany, tsy mety zany ny sakafo ny andalana eny satria tsy hahafahanao manao an'izay fiarovana izay. Tsy mihinana sakafo tsy azo antoka ny fahadiovany na dia tao matsiro aza
ny fijery azy. Ireto a misy tohevitra vitsivitsy a omeko anao, afantaranao hoe karazan-sakafo manahoana no azo hohanina ary toeram-pisakafoanana manahoana no azo antoka fa mba madio. Voalohany a jereo raha ohatra ka misy rano ampy tsara fanadiovana ny fitaovana isana tanana ao amin'ilay toerana. Anaty vitrinina ve ilay sakafo? Misy andraisana azy ve ilay sakafo sa tonga dia raisina amin'ny tanana? Manao tablier ve na manao arona akanjo ve ilay olona mpikarakara? Manao masika ve ilay olona? Ary tena tsara aza ambonin'izany raha toa ka manao gant ilay olona, manao saron-doha, manao ireny kalo ireny zany a mpikarakara ireny. Izy ireo ny farafahakeliny no tokony a afantarana hoe mba azoazo antoka ity sakafo hohaniko ity. Raha vao tsy azo antoka ry havana dia zao aleo tsy maty any kely a tahaka ny amalina hoe fitentsika malagasy zay, toy izay a mahazo retina na mahazo loza amin'ny zavatra tsy dia manahoana loatra. Eo amin'ny fanasan-tanana ihany koa dia mety misy adsoana kely a mety hitranga hoe zany manasa tanana foana isaky ny izay mihetsika dia manasa foana, fa mila diovina tsara amin'ny rano savony ny robinet izay a isasanao tanana, satria iny no raisinao farany. Sasa-tanana ianao fa ilay robinet fanidina azy sy ny sasanao a dia iny no raisinao farany, idinao amin'izay izy avy eo a hainao nitondra virus ihany a nefa avy ny sasa-tanana. Zany rehetra zany a dia tsara zavatra kely nefany a mety a hitondra loza izany. Tsy fafana amin'ny servieta ny tanana izay avy ny sasana. Indray dia eritreretina hoe io misy servieta dia eo ny mahafantanana dolodolo ny olona midosina ny amin'ny toerana anankiray dia avy ny sasana dia io tsy fanao tsony zany zao fotoana izao, fa tan'olona maro ny mety efa nandalo tamin'ny servieta iny a ary mety efa misy virus eo aminy. Raha anao manokana moa izy a na anao manokana ary dia indray mandeha mafanao ihany iny dia fa izay fa tsy azonao ampiasaina intsony a ilay servieta rehefa avy eo. Aza mikasikasika zavatra mety efa nokasihan'olona maro. Ohatra amin'izany a ny arofanina, misy tohatra zany birao angamba na toerana anankiray misy arofanina dia mandeha antsara ny ampovoany a aza mandraindray ny arofanina iny, fa tan'olona maro efa nikasikasika teo a mety isy virus izy iny. Latabatra ny ampivarotra dia eo mety tan'olona betabe efa mipetrapetraka eo a dia anao koa mbola mipetraka eo ny tananao a na miankinakina eo ianao a dia tsy mety ihany koa zany. Tsy azo atao miankinakina amin'ny rindrina na pile any amin'ireny toeram-pivarotana ireny. Misy andro reo dia miankinakina mipetraka eo mahazo ny akanjonao. Ny mipetrapetraka amin'ny seza na zaridaina publika ireny zany, olona maro efa mipetrapetraka teo mety mitondra ihany koa ireny. Raha tsy maintsy andeha birao anao ka mety ilana stylo any dia mitondra stylo manokana ho anao a, fa iny stylo mifandimby iny a dia mety hitondranao ihany koa virus mankany aminao izany. Mety zavatra mba tinjinika ny firasantsika an'izany takariva ity, fa ireny zavatra ireny mety misy aza mety tsy voambarako teto, fa ny pitsopitso majinika ireny a no tena miaro noho ny tsy fitandremana ireny a dia mety ampidi-doza eo amin'ny fahasalamantsika izany. Ny ten'Andriamanitra amarantsika azy ao amin'ny obolana 15 andiny 7 manao hoe mino anatra ka endre fahasamandaha. Ary misy teny fantenana omeny ten'Andriamanitsika ihany koa amin'ny Deutéronomie 8:25 manao hoe hotahiny ianao raha miditra ary hotahiny ianao raha mivoaka. Dia izay ten'Andriamanitra izay no entiko mirahasoanao indray mitakariva ity a, hotahiny ianao raha miditra ary hotahina ihany koa ianao raha mivoaka. Tsotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.
fitrini saina na dia hiverina ho mafindrindra dia mety ahasoana atao vimbia ao an-tsaina hatrany fizy dia mieritrana fantany izay mahatsara mety amina kumahereza ianao ny saina tanjaoka ny hakivina iala na dia mahery azany alondrano ny fitolina jereo toizo hatraminy dia kode matokifa jeso dia ainantiana aoka isandratratrany ny vavaka kumahereza ianao ny saina tanjaoka ny hakivina ianao na dia mahery azany alondrano ny fitorina jereo toizo hatraniny dia kode matokifa jeso dia ainampiana aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka aleo misoroka toy izay mitsabo aleo misoroka toy izay mitsabo atolotry ny dokotera Andriatiana Razafindrakoto ny fisorohana ny diabeta ireo fahadsoana kely mety hiteradoza amin'ny coronavirus ireo zavatra atao ampitombo ny hery fiarovana eo koa ny hoe tsy ambaratelo ny fahailana velona isakariva amin'ny enora arahana mivantana ihany koa amin'ny alalan'ny page Facebook Radio Oasis 106.4 FM aleo misoroka toy izay mitsabo